fa miarahaba antsika rehetra hanao témoignage aminareo androany momba ny école HVKL hoe nanomboka nafantarako an'ity école ty dia tena nisy fiovana lehibe mihitsy tamin'ny fiainako rehetrarehetra na amin'ny fiainana andavanandro zany na amin'ny spirituel indrindra fa teo amin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra dia anatin'ity école ty ary tena voalohany indrindra tena voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra satria izy ny mpandahatra ny zavatra rehetra dia faharoa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Tomy Taty Mirindra pasteur Onja fa tena asonareo fa teneko fa tena feno mihitsy foko fa tena je sais pas quoi dire fa na dia hitako aza hoe taloha reny na dia misy difficulté na miatrika aretina na miatrika situation difficile amin'ny maha-olombelona oui amin'ny maha-olombelona anao indraindray mais quand même misy tena vraiment réserve de l'école HVKL azonareo ngamba le tiako ambara fa tena voninahitra n'Andriamanitra zaza tena mampirisika mihitsy hoe za ndre tsy hoe midele manometsina n'le olona zay tsy afaka manatrika n'ity école ty fa tsaratsara kokoa ny raha tena vraiment raha azo atao zany si c'est vraiment possible c'est mieux vraiment présent sur place dia manaraka zany ihany koa tena hoe expérience hitako zany le raha ohatra hoe manentana antsika rehetra mba tena hoe hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra fa tena ilaina le mpanompon'Andriamanitra tena ilaina satria hitako mihitsy zany tamin'le jeune nataontsika pendant 21 jours reny parole de Dieu alefan'ny mpanompontsika pasteur Tomy reny tena mino fa ohatran'izay koa ngamba nareo fa tena hitako tena nisy impact tena hitako hoe tena à l'intérieur mihitsy tena tsoko aminareo fa tena nisy reny tena alefany reny tena hitako miprosterné par terre mihitsy fa tena hitako tena tafiditra tena ohatry tena mivavaka mihitsy miprosterné par terre tena niteneniko mihitsy Andriamanitra hoe tena Andriamanitra tena arotsay amin'ireny mpanomponao reny fanahinao masina fa tena ilaina le mpanomponao tena ilaina tena satria izy mila teninao isan'andro tena mila ohatra hoe mila fampianarana plus parce que misy aza indraindray hoe misy tena Andriamanitra fatantsika fa tena ilaina le mpanompon'Andriamanitra tena ilaina tena na zaza tena mangataka amintsika rehetra hoe tokony tsy teneniko amin'ireo mpanompon'Andriamanitra en face et face hoe aresaka antsika assemblée mais tokony mba hita hoe mba misy zany ny fotoana kely na dia hoe mifampanetsika rehetrarehetra mesemesy tena vraiment andoatsika hiaradia fa tena hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ary manaraka an'izay ihany koa misy deuxième témoignage tena hitako hoe tamin'ny jeune nataontsika 21 jours tena velona Andriamanitra tena tsy haiko mihitsy hainareo ngamba ny émotion fa tena hitako le présence de Dieu parce que tena tsoroko aminareo fa tamin'ireny fifadian-kana 21 jours reny tena hitako hoe atsika rehetra mitovy daholo mino fa tahaka anahy koa nareo fa tena vraiment prière au fond quoi tena hita tena prière au fond parce que nisy fotoana nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy hoe foi zaho maraina hoe foi zaho maraina mangataka fanahinao masina moanahy
alohany andehanako hiasa fa tena tsoroko aminareo fa tena hitako mihitsy présence de tena fanahy masina mihitsy namoa anahy tena nisy tanana zao mihitsy nitouché ny épaulako ny foanaraina tena tsoroko aminareo fa tena je n'ai jamais fait ça tena rehefa ny foa tsy reraka tonga de ohatrany nisy esprit mihitsy nitarika anao tonga de miankohoka ny vavaka ny fois 4 heures teo amin'ny 5 heures moins ohatrany eo jusqu'à 5h30 fa tena tsoroko aminareo fa hitako hoe nisy zavatra nasehon'Andriamanitra mihitsy tamin'ny andro fa natsiaro sambatra tsy haiko mihitsy miteny anareo fa tsy ary nahazo anazy ny zavatra zany natsiaro sambatra jusqu'à tany amin'ny tany iasako tsisy zavatra nanafitohana ana tena nefa indraindray hitako ampiasana anazy mon travail c'est dur physiquement et dur psychologiquement fa tena tsisy nenena tena tonga saina rehefa tonga tantrano tena nakabana mihitsy aho tena niteny tamin'Andriamanitra hoe fantako le tianao tenenina amin'ny situation aujourd'hui parce que nisy fotoana indraindray mitaraina amin'ireny situation ampiasana reny fa tena zao vao tena hitako hoe tena miteny aminahy fanahinao masina miteny hoe raha mifocaliser aminahy 100% anao dia vitako daholo miregle n'ireny situation reny e farany misy vao vetivety ny foa maraina dia nisy sofla mihitsy tamin'ny ny sofla tamin'ny vizazoko sy tamoroko vao vetivety mihitsy tonga dia nisofla tena ino mihitsy namoa anahy dia mivavaka tonga saina tena tsy niteneniko le izy niantsolona fa tena ozaka hoe ataoko fanampiny amin'ny samedi fa tena manao témoignage fa tena velon'Andriamanitra velona dia voninahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho antsika rehetra amen natongavako tanatin'ity sekoly ity nisy fotoana tsy nanana programme mihitsy andefa volany mamako tany monogramme dia lasa nandefa vola tamin'ny mamako dia nifanena tamin'ny Dédé dia rehefa tonga tamin'ny toroko dia niteny Dédé hoe croyant ve non dia ozy hoe évidemment que oui dia éviteko izy ianao fa zaho izy tsy hanao publicité aminao mihitsy fa éviteko izy ianao rehefa sabotsy reny dia mitenena aminahy anao rehefa satria za miasa un week-end sur deux rehefa week-end ianao dia mitenena aminahy fa hoentiko any izy fa zaho izy tsy teny ninina fa any ianao mahita anazy izy dia eny ara ho dia tena tsoriko aloha nisy fotoana nagatakandro dia nisy fotoana nisy situation c'est un peu dur dans mon travail dia isan'andro rehefa tonga any an-trano reraka nisy fotoana mitomany dia androandro alina ataoko hoe 22 heures rehefa vita prièrako vita rahako rehetrarehetra tsy haiko ny fanahy masina mihitsy ngamba mibitsibitsika aminah hoe antsory io olo io dia nantsoko Dédé 22 heures comme ça dozoko Dédé repos arapitso andeha vonina andeha amin'ilay toerana dia oziny Dédé anao fotoana atsika rapitso zany dia nifanao fotoana ary tena tsoroko aminareo fa tamin'izay fotoana zay mararary tsy en forme tena école de guérison dia tsoroko aminareo fa raha vao niditra ny tamin'izay fotoana zay ta Saint-Denis raha vao niditra ny tokantrano tena tsoroko aminareo je me sens bien tsy niteniteny mihitsy fa tsy haiko hoe je sais pas comment je sais hitako hoe c'est voninahitr'Andriamanitra tena hitako hoe feny voninahitr'Andriamanitra tsy niteniteny fa je me sens bien et rehefa nandeha amin'izay le toroteny
les réunions de prière tena tsoroko aminareo fa hitako mihitsy ho anahy io teny io tena hitako de misy fotoana tena osaka anatin'ny eritreritra anahy eo ny teny fa tsy miteny amason'le olo hoe andriamanitra hoe tena ho anahy mihitsy zany teny zany de tena hitana tena faly tena tafiteny reny atao anaty kato hoe andriamanitra tia le toerana tia le toerana tena hitako feno tena hitako hoe nefa hoiny foa fotsiny hitako hoe me mazava de rehefa noty tany an-trano tena à genoux par terre tomany fa tena hitako hoe misaotra andriamanitra fa tena ao ngaban'le toerana mitrano anao de ve za rehefa niantso ry Dédé miteny tany Dédé hoe merci oziny Dédé non tsy za mihitsy zany isaoranao fa misaotra an'andriamanitra hitanareo zany mbola tsy ampy betsaka zany zavatra tsy ampy taminay zay ny tena marina de aveo moa rehefa nanomboka mandeha amin'le école am'izay fa tena nanomboka nenitombo hitako tena nenitombo misy fotoana za misy situation difficile j'arrive hitako hoe afaka miatrika les situations le aretina tena hitako mivaingana mihitsy fa taloha rehefa mararirary kely de miantso olona miantso mpanompon'andriamanitra miantso olona fa nanomboka niditra amin'ity école ty tena hitako hoe je convaincu amin'le tenin'ny pasteur hoe le ohatra hoe le fanahy eo anatin' zareo zany ao anatin'olona rehetrarehetra fa ampiasao le autorité tena tonga saina tena voninahitra n'andriamanitra fa tena hitako je sais pas quoi dire mais tena vraiment mba paritao ihany le partage fa tena manao témoignage farany re aho omaly tany ampiasana anay misy patient tsy en forme de nentiko tany amin'ny efitra anazy nentiko tany amin'ny chambre satria hitako le oxygène asina vide de niromplisseko le oxygène de teo a nametra tanana nivavaka tamin'le patient de nametra tanana de rehefa vita iny de niteny le madame satria izy miteny izy ka ozy izy hoe tiako ozy a eo akaiko foana ianao j'ai bien compris de satria alohany iny izy niteny hoe tsy normal ohatrany tsy à l'aise mais voninahitra n'andriamanitra elle est très bien na de niteny le fermera avereno les saturations de nataoko les saturations de tout est anormal tenenao akaikinao hoe HVKL hoe miformer disciple amen tonga de aloha zany tsorona mihitsy e zay le izy miformer disciple miformer anao mihitsy a tsy midépendre pasteur fa midépendre an Jesosy de midépendre an'le Saint-Esprit ao anatinao tainy Jesosy tatity tehaksika an'Andriamanitra mana tsara fa rehefa tena vonona ianao mahazo ny anjaranao de anjaranao ndray mijoro eto amen anaitra moa de hoan'Andriamanitra rery ihany somary mialatsiny mizaro somary tsy mahay miteny avy Antananarivo fa za avy any Tsimihety aisaka voalohany indrindra moa somary anao tantara kely ny fiainako a satria mba ahafantaranareo hoe avy aiza no nazahoako voilà nazahoako
Ataovy en français raha ohatra ka mety tsy maneno. Nazahoako fanasitrarana avy amin'Andriamanitra. Zaho moa tsy haiko na fantatranareo ny fiangonana Fakry any Tuléar. Dia zany fiangonanay tany Tuléar. Dia mariage koa natao tao satria zany exige mihitsy amin'ny vadiko hoe mila bénédiction aza. Vadiko moa olona tsy mivavaka. Dia vazaha moa ny vadiko. Dia izy miteny hoe izy izy fa zaho izy tsy tiako zany mariage rahampingonana zany. Tena niady mihitsy ny tena anazy hoe zaho mila au moins bénédiction ihany no alaitsika fa tsy hanao fanamasinana. Dia nandeha moa zahay tany. Dia natao ny fanamasinana dia vita tsara ny mariage. Dia tonga taty en France tamin'ny 2009 septembre 2009. Dia rehefa tonga taty moa za dia farany tsy nahita fiangonana tsy nahita ten'Andriamanitra tsony. Dia 6 ans nandritra an'izay amin'ny taona zay dia nanao fiainana tahaka ny vazaha. Mirenireny teny nanao fety nanao zavatra tahaka ny vazaha. Dia isaky ny roa taona zako ny zavatra mahagaga anahy isaky ny roa taona ako misy fanahy mibitsika anahy foana. Ohatran'ny mampatahotra anahy foana ilay fanahy. Isaky ny roa taona io zavatra io marqueko miverina aminahy. Tena mampatahotra anahy izy misy mibitsika ny tena ho faty ianao zay ihany no nataony anahy zany. Dia matahotra foana anatin'ny roa taona tena miteny stress mandeha amin'ny hôpitaly. Miditra hôpitaly ndraindray misy namanay miteny anahy hoe ianao ty ve manao abonnement amin'ny hôpitaly fa mahazo anahy manao crise d'angoisse dia tena saitra tsy mahafiaina intsony dia mantina amin'ny urgence sy ny namany. Dia isanandro mahazo anahy io zavatra io. Dia tamin'ny 2009 tonga taty 2010 io zavatra io nahazo anahy. Dia 2011 miverina normal indray ny fiainako dia milibaliba indray. Dia tamin'ny 2012 miverina indray ilay izy. Dia tsy haiko marina hoe fa inona ty zao anatin'ny train mandeha hiasa. Dia misy zavatra miteny anahy hoe mivoa amin'ny fenêtre eo misautera. Ataona mpamono fo mihitsy dia indraindray tena gaga hoe fa inona ty mahazo anahy ty. Indraindray mandeha ohatra hoe mamangolona amin'ny étage mipetraka amin'ny étage ilay olona dia mamonjy balcon dia sy misautera. Ohatra ny zavatra miteny anahy hoe misautera. Dia matahotra foana isaky ny atora manofy ratsy foana. Satria zaho moa rehefa matory tsy mivavaka fa tonga dia matory dia manofy ratsy foana sanandro. Dia tsy haiko mihitsy mikikika rehefa amin'ny alina dia vadiko zany gaga hoe fa inona tsy mahazo anao ty mikikika foana isaky ny matory. Indraindray zay izy taitra be. Ianao ty izy hamono anahy un jour anao crise cardiaque fa manaitra anahy foana ianao isan'ny alina. Zaho tsy haiko fa maniohy satria misy ex copain zay zany maty zany izy namono fo tsy haiko milona na poison na tsy haiko fa tamin'izaho mbola niaraka tamina ny tena aminahy izy hoe raha zaho hoe maty un jour dia ny fanako izy ianté anao. Dia rehefa niainako amin'izay zany hoe maty le ex copain taty en France zany rehefa niainako amin'izay le izy dia tsy haiko na psychologique na eny vadiko miteny hoe psychologique zay zavatra mahazo anahy psychologique io izy. Ianao hoe vony sainao te folle et tout. Et du coup dia tsy miteny fa gaga mihitsy. Rehefa nanomboka teo efa nafantatra hoe maty zany le ex dia manofy anazy foana isan'ny alina. Mananjika anazy foana izy dia kikika misy kendaina dia taitra dia matahotra tena fantsagana. Dia matahotra foana dia izy miteny hoe tsy ianao izy miteny anahy hoe mino an'Andriamanitra. Dia roa amin'ny anaran'ny vadiko olona tsy mivavaka izy fa nefa ny zavatra mahagaga anahy manome conseil foana anahy. Tena tsy mino izy izy hoe tsy mino an'Andriamanitra zaho izy mino misy zavatra inoko misy force lehibe lui fa tsy hainy hoe iza na izy. Kanefa ny vadiko io nanaovan'Andriamanitra fahagagana mihitsy. Tena nanaovan'Andriamanitra fahagagana fa izy moa rehefa miafaka le izy dia lasa tsy midary intsony. Fa vadiko io nisy tevoly nanadala anazy. Dia tana Madagasikara no nanasitranana anazy. Misy pasteur tao Tamatavy nanasitrana anazy hoy izy nametra amin'ny pasteur tanana izy dia nisitrana naboka teo izy tsy nahita le devoly manano fanahy satria zareo zany manao le miantso le appel esprit reny tamin'ny mbola jeune.
dia nandritra amin'ny folo taona izy ningejai no fanahy io dia ny namany nanao niaraka taminy maty daholo izy reo ny sisa dia izy rehefa tany Madagasikara izy rehefa tany Madagasikara izy dia nisitrain'i Jesosy dia tantarana aminazy zany ilay izy dia zaho miteny zaho efa miteny anao efa misy Andriamanitra dia zaho miteny anazy dia io zao nataony anao hoe rehefa ianao izy misy problème ohatra nyzany reny no manome hery anao fa ianao izy miteny hoe za zanak'Andriamanitra nefa ianao izy fahasalama aleny dia indraindray miteny hoe marina mihitsy miteny mivady izy tsy mba izy tsy mizavatra inony fa ny fony tena tsy haiko stable izy tsy zavatra atahorany mihitsy indraindray miteny hoe misy zany mamanay misy miteny hoe vadinao tsy mivavaka sy ny zao tsy hoe za misy indraindray miaro anazy hoe tsy voatery hoe circoncis le olona na zavatra ohatran'izany dia zanak'Andriamanitra vady koa mety tsy manompo an'Andriamanitra izy fa fantatro izy fa olo tsara fo fa mety tsy haiko mety un jour izy mety mbola hiverina ihany dia le tamin'le 2012 iny amin'izay zany za koa matahotra effort isaky ny alina manofo ratsy foana dia un jour amin'izay zany za décidé hiantso amin'ny pasteur Tuléar ho aza dia miantso amin'ny pasteur isaky mietsika za tena tsy mba manana eritreritra hoe hiantso an'Andriamanitra fa miantso amin'ny pasteur ohatra hoe miankina amin'ny pasteur anay foana nay miverina indray ilay izy pasteur dia manadala ny pasteur anay sanandro nane pasteur anay misy valeo mihitsy miantso anazy foana dia tena toratomany mihitsy za pasteur tsy haiko zavatra mahazo ana isaky ny roa taona mihetsika io zavatra io misy zavatra miteny anao hoe mamonofo ianao misaute matahotra foana stress foana ny fiainako dia izy miteny hoe mivavao izy omeny verset omeny vakio izy nefa ny baiboly tsy hitako hoe nataoko aiza ny baiboly koa tsy hita dia lasa misy mivavaka fa tena ohatra ny hitako hoe tsy misy fivany ny fiainako satria tena mbola misy tahotra ihany dia tamin'ny 2013 nijanona indray ilay izy sava 2014 niverina indray ilay izy tena leo 2014 mihetsika indray ilay izy tena leo nefa zay no hanao vacances ana Tuléar dia tena zaho tsy hitaingina avion fa lasa ohatrany claustrophobe zay mihitsy nefa za mbola tsy nanao anjany mihitsy tany Madagasikara rehefa tonga da tsy claustrophobe tsy afaka mipetraka amin'ny toerana kely zavatra maikiky tsy maizimaizina zany tsy tiako mihitsy fa matahotra dia rehefa andeha avion zay dia tena mihinana fanafody nampatory anahy fa zaho tsy hitaingina an'io avion io fa matahotra dia tamin'ny 2013 moa za misy namako zay ampiasaranay dia traiko izy mahay ny avenir sy ohatra rehetra tsy haiko dia indraindray izy miteny ana izy zany misy problème foana dia za zany misahirana manavitra anazy foana misy problème izy ny famille nalainga anazy dia za zany manampy anazy dia indraindray izy miteny ana hoe zaho andeha akany any aminao anatitra vola kely mba hisakafo ananao aza mandeha izy satria za taloha manana scooter aza mankatiro izy ianao fa sao dia zavatra azo anao dia misy indraindray maditra zany za nao andeha any aminao anome zavatra anao aza miala ao an-tranonareo izy ianao dia tsy mety dia mitaingina scooter dia tsy afaka 5 minutes dia mitomy mianjera amin'ilay scooter manao accident mihitsy aho eny an-dalana dia gaga fa misy inao dia ianao izy tsy sarotra tenena tena tsy inoko foana isaky ny tena anay izy dia aiza koa ianao tsy mivavaka tsy manino io dia mahita zavatra ho avy eo dia omeko tena tsy votsivotika sanandro izy dia ianao izy tsy mino zaho tsy mino izy indraindray rehefa mijery anahy masony lasa mainty be tena mainty nefa masony marontoko dia lasa mainty be tsy haiko fa manino ao ty ankizy lahy ty ohatra misy heriny devolo mihitsy indraindray tena matahotra fa ohatra ny hoentin-javatra manatona anazy foana dia farany un jour pasteur anay miteny anah hoe ianao izy aza manakaiky an'io ankizy lahy itsony hoy pasteur anay fa sao dia mba io mitondra anao amin'ny ka izy oa mampalahelo anahy ny fiainanao tantarana anahy dia mampalahelo anahy izy dia sahirana manampy anazy ianao izy manantona anazy tsony dia nanomboka tamin'ny 2014 moa za tsy nanantona anazy tsony fa miresaka aminazy amin'ny téléphone dia nanomboka teo any harcelevany
andefa message anao izy tsy tia lalatsony menamena sevany a dia rehefa za amizay zany andeha Madagasikara dia miteneny heureusement izy izy ny voyagenao izy izy ilamina tsara fa rehefa ianao miverina izy izy dia zavatra azo anao dia lasa moa zany andefa anaran'Jesosy fa tsy maneo nefa za matahotra no sady manodidina anaran'Jesosy no sady matahotra dia nitaingina avion dia neny nafanafody dia natory dia rehefa tonga na Madagasikara moa dia namonjy amin'ny paster anay a dia nataony délivrance fa rehefa za niverina atsindray nitaintaina indray ao anaty avion hiverina na France indray iny indray nahazo anahy rehefa tonga taty am'izay moa za tamin'ny 2014 iny dia tsy tokako ny zavatra nahazo anahy fa za koa moa isan'andro misy problème foana misy zavatra mahazo anahy foana dia indray vadiko manao an'izao hoe ianao ty ve dia indray mitena anazy hoe tu attires que des cons dia malady dia parce que za zany rehefa mivoaka ny tranonay mandeha miasa satria za mifoha maraina be amin'ny 5 sasany dia mandeha miasa dia misy olo tsy haiko adalana angamba izy miagressé anahy andalana tamin'ny anatin'ny métro a 2 fois zany niagressevan'olo sy ton'olo any sako dia mianjerana fa tsy lasany le izy dia tamin'ny Noël 2014 koa non 2015 non 14 misy ankizilahy mandeha scooter tonga dia amin'ny lalana iny tsy tonony zareo no misako dia mianjeran-dala misy anjavatra ohatran'izay foana mahazo anahy sanandro dia gaga mihitsy aho fa manina ho aty za ty misy zavatra mahazo anahy foana dia za moa tsy mieritreritra hoe mila mivavaka sy namana nefa za mino an'Andriamanitra fa tena tsy misy eritreritrako mihitsy manao an'izao hoe mba hivavaka sy namana dia un jour am'izay moa misy cousine anay zay mipetraka ao Majunga Anja ny anarana izy mitena minaresaka amina foana sanandro dia mitena anay izy hoe amin'ny le 31 octobre ho izy misy misy fivoriana ho izy misy zavatra ny SVKL ho izy dia tongava ianao fa tena tsara be ho izy io fotoana io moa fa zaho tonga zaka moa tamin'izay bevoka dia fanina sanandro raha vao mivoaka ny tranonay dia fanina dia mianjera any an-dalana dia lasa tsy nitenen'ny dokotera hoa tsy mahazo mivoaka tsy ianao raha tsy miaraka amin'olona dia za moa zarera ao an-trano vadiko miasa foana dia indray aho dia kiva ina moa nataoko ato tena nisan'le attentat iny koa dia vao omeny tombo ny tahotra isignala tsy matory fa matahotra foana dia isignala manonofy magnano anjanakalahy dia ny masony bleu ny ray dia mainty ny ray matahotra mizana misy sary be dabe mihitsy nonofy hitako momba ny janako nefa vehivavy ny janako tsy velahy manonofy foana isaky ny alina dia matahotra foana miaina mitahotra mihitsy ny fiainako tena leo mihitsy dia tamin'ny za moa tsy nafaka tamin'le 31 octobre iny fa tsisy vadiko tsy afaka mitondra anahy dia lasa tsy nandeha za nefa tao akaikinay foana fotsiny le izy fa za koa moa le mbola miaina mitahotra iny dia tsy afaka mandeha reo sao dia anjerany sy namany dia lasa tsy nandeha za dia tamin'ny 5 jours angamba 5 jours après iny taty mirindra nandefa message amin'ny Facebook miresaka anahy dia tonga dia ohatran'ny misy fahafaliana be ty ao misy paster satria zany mijaly mitady paster eran-tany eran'ny Paris mitady paster mitady fiangonana tena tsy mahita misy zany le fiangonana fa tsy fiangonana malagasy fa fiangonana hafa dia za mitena zaho mitady fiangonana malagasy ohatran'ny manao préférence dia taty mirindra moa mitena anahy dia mitena anahy izy hoe misy fivoriana izy misy sekoly sy nizao nomena anahy tao le radio kristiana malagasy ny zavatra dia amin'ny sabotsy andro 28 novembre io andro io paster taty mirindra no mitondra ny tamin'ny sekoly fanambinana angamba izay dia tena mihaino anazy tao an-trano zany misakafo zay dia za oha tsy sakafo fa mihaino an'io zavatra io dia vadiko tena tiako tena kely mihitsy ino sa zavatra inonao manginao fa zao iheno ten'Andriamanitra dia kizakizany zareo satria nisy namanay zay koa moa teo vadiko io efa ohatran'io izy misy tapitapo vadiko fa laisse là dans son délire et tout dia ngoaiko le téléphone dia lasa any amin'ny chambre dia mihaino an'le izy dia mihaino an'le fampianarana rehefa vita amin'izay le fampianarana dia mivavaka dia teo amin'izay ohatra nahatsapa tena nisy zavatra mafana be izay miditra anatin'ny vatako dia teo amin'izay nahatsapa tena hoe
keo za ty tsy tokony pastera mihitsy ho no antsoiko isan'andro angatahako famonjena sanandro fa tokony andriamanitra mihitsy tena zavatra nibitsika anay nanao an'izao hoe ianao ange jesosy angely tokony antsoinao fa tsy pastera dia teo amin'izay fa tena teo nahatsapa tena hoe zay zay vao tena mahatsapa tena maivana ra nahatsapa tsy haiko ny tena anazy fa tena ny zavatra nanarina ny vatako rehetra tonga dia ohatra nilatsaka ny ranomasoko nitomany be dia nitenana zay za tena zay vao ady zay nanomboka an'Andriamanitra za vita batisan'ny rano dia tamin'io fotoana io vao tena nisy zavatra sambako nahatsapa zavatra tena nisy kasika an'Andriamanitra mihitsy tao agnatin'ny fokoa teo nahatsapa tena hoe zay zay vao hitako le lalana olalovako zay vao tena hitako ny lalana olalovako amonjeko an'Andriamanitra tena nanomboka teo tena nahatsapa tena hoe afaka tanteraka rehefa talohan'io moa za miantso amin'ny pasteranay io foana zay talohan'le naharesako an'le torotena miantso amin'ny pastera sanandro dia mandany crédit ana Madagasikara satria matahotra dia miantso isaky nitotoboka ny fony dia faty dia miantso dia vadiko amin'izay ndraiky andro nahita le facture raha ambony be dia mitezitra izy dia mitebitely le telefôny dia teo tena nalahelo be zay vao faty za satria tsisy olona ao antsoiko tsony raha vao misy zavatra mampatahotra anahy dia vita ho any amiko fa tsy afaka miantso ana Madagasikara tsony dia natahotra nankofotra tena rehefa mitebiteny vadiko ny telefôny tsy hoe le telefôny vadiko nampalahelo anahy fa ny tenako hoe zay vao faty za tena zay vao faty dia ny zavatra ny tena anay nanao an'izao hoe tsy ho faty izy ianao fa androany izy andro alahady io androany izy nandro anafahan'Andriamanitra anao ny zavatra nibitsika anay nanao an'izao dia teo nanao an'izao mitototoka za vao adala sa ny zavatra miteny aminahy sa mieritreritriko ihany manoro lalana anahy dia miverina indray le teny manao an'izao hoe androany izy no andro anafahananao dia tonga dia iaho jeran'le sao dia mba misy le fotoanan'le 31 octobre iny dia nijeran'iny dia teo indray eo amin'izay nanomboka le fitahina le fanafana dia nitoy amin'izay le tamin'ny le octobre le 28 novembre iny amin'izay dia hatramin'izao dia tena tsy haiko ny tena anazy fa tena ohatran'ny olom-baovao satria tena olom-baovao mihitsy na ny fomba fiainako na fomba fiainako na fomba fiteniko taloha za olona kizitina be olona nampiasana tsisy mahasamy tena anahy mihitsy fa tonga dia j'agresse tout le monde tena tsy haiko za ohatrany j'étais à fond sur ma personnalité makasary isany 5 minutes selfie 5 minutes dia vadiko mitena anah hoe tsy hoe vadiko tena tsy hita tatanao ty migeste foana isanao sana tena j'étais à fond sur ma personnalité dia vadiko tena kivy mihitsy rehefa za amizay tafara tato hitana tena izy moa zany fantany taloha nanambadiany anahy fantany fa olona mandeha mivavaka isan'andro sa isaky ny lahady talata sy lakamisy tena tsy tapaka mihitsy fa rehefa za tonga taty en France moa dia tsy nahita fiangonana ntsony dia raha tsy nandeha dia lasa miova tsy nahay ny tenin'Andriamanitra ntsony fa raha vao za mahay ny tenin'Andriamanitra na même aza misy zavatra kely fotsiny tonga dia faly be zay ohatran'ny olona tsy voasambana ny tenin'Andriamanitra tena koropaiko mihitsy le izy misy miantso amin'ny pastera rehefa lahady rehefa tenin'Andriamanitra ao pastera dia mba bibe vao dia miantso anao dia mba mihaino teny kely dia mba falifaly dia inona moa ty rehefa tena nahatsapa tena olom-baovao navadiko raha omaly izy niteny anah zao izy je me rends compte maintenant izy fa je te retrouver satria taloha tena vadiko tena mivadiko sanandro tsika hoe mitady isaraka mivadiko foana tsy haiko hoe inona andro vadiko tena tsy tiako mainty mihitsy tena tsy tiako mainty tena misaky ny rava miasa miala ny tranonay ohatra misy devoly tsy haiko misy fanaratsy zay raha vao hitako vadiko tonga dia tsy tiako mainty mihitsy
satria izy taloha nampijaly anazy zany dia ohatrany manao rankina foana tsy afaka atao anatin'ny foky mihitsy ny zavatra nataona anazy rehefa za tonga taty tena tsy namela eloka anazy mihitsy zany a dia rehefa za amizay no bevoka zavatra tena tsy haiko ny olona rehetra tsy tiako fa ny vadiko tena tiako mihitsy tena tsy haiko nanino niteneniko aminazy zaho agaga fa nanomboka na bevokanao a dia ohatrany tiako be zay na ohatrany tsy sako mihitsy miady aminazy rehefa misy zavatra tenana dia tsy daraiky tsony ny zavatra teneniny dia gaga mihitsy izy ianao tio izy miova be mihitsy zaho any miova tantarako aminazy za zany nijory vavolombelo taminy tantarako aminazy dia miteny marina aloha zay hitako fa niova ianao ohatrany tsy darendareny zay zany le izy tsy raharaharahanina fa niomaly izy ny tena anay ny loka vavy izy ny tena anay hoe tena j'ai vu izy t'as vraiment changé izy j'ai retrouvé ma femme. Merci.